Ny voavoaratsy anio moa dia trano maro no mirehitra eny Tsaramasay ao Antananarivo renivohitra. Trano maro no mirehitra ao Tsaramasay eo amin'ny lalamby ampitan'ny fiangonana Ekara raha araka ny loharanom-baovao mikasika an'ity firehetana ao Antananarivo renivohitra ity. Araka ny hitantsika amin'ity horonan-tsary ity moa dia mifanampy ny fokon'olona mamono ny afo, mifanampy izy ireo mba hifehezana izany firehetana ao an-toerana izany. Fa ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny fokontany akoron-drano andrefana kosa dia efa mahery ny 50 tafo no may tokony tamin'ny 1:20 ora sy 20 minitra antoandro teo. Araka ny fanazavana hatrany moa dia trano hazo iray nahandro sakafo no nahatonga ny loza sy mbola hita ny toerana misy ilay olona tompony trano nahatonga ny afo. Nisy fahatarana ny fahatongavan'ny mpamonjy voana hoy ny lehibe ny fokontany hatrany raha nitondra fanazavana teo amin'ny mpanao gazety. Ekena hoy izy fa mafy ny loza ary maharary ihany koa ny loza, fa kanefa kosa dia isorana Andriamanitra andriananahary fa tsy nisy namoy ny ainy, tsy nisy ihany koa ny naratra. Araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Ferdinand moa dia tafavoaka ny fonja ny vadiny Leona Mampionina. Izy moa ilay renim-pianakaviana nitomany raha nitantara ny fomba nisamborana ny vadiny teny amin'ny aéroport Ivato. Nanao partage vaovao no nisamborany fitondrana teo aloha azy ka nampidirina azy amponja vonjamaika teny Antanimora. Mipetraka any Frantsa izy reto ary handeha hanao vakansy no nankanesana taty Madagasikara saingy fonja no nitsena ilay renim-pianakaviana. Izao moa izy dia tafavoaka ny fonja raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Ferdinand tao anatin'ny pejiny. Fa ny vaovao mafaly mikasika ny jirama kosa dia afaka iray volana hiasa daolo ireo groupe efatra ny jirama ao Ambohimanambola. Efa tonga daolo ireo pièces rehetra izay mitentina 3 miliara ahafahana mamelona ireo groupe telo nisy fahasimbana. 10 megawatt sisa no tsy ampy amin'ny herinaratra mamatsy any Antananarivo rehefa mandeha daolo ireo groupe efatra ireo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mangasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halaveny ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.